zarazarana samihafa ny famezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Ny anankiray famezam-pahasoavana oenty manasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany. Vavaka sy fampahirezana iarahana amin'ny fiombonan'ny mpino sy mpitsabo kristianina FMK eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Voalohany teny isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Ho fiarabanantsika fianakaviana fiombon'ny mpino sy mpitsabo kristianina na FMK sy ny mpiasa rehetra manerana ny losy tarehin'Andriamatoa ministry ny fahasalamana noho ny taona vaovao dia ho tononona amintsika ny tenin'Andriamanitra ary irariana ho antsika mianakavy. Ho tahiana izay olona matoky an Jehova dia izay manana an Jehova ho tokony. Jeremia 7:7. Io no nandraisana ny loahevitry ny FMK eran-tany na Healthcare Christian Fellowship International amin'ny taona vaovao 2020. Jesosy Kristy fanantenantsika. Ary nangalana koa ireo hevi-dehibe natrehana sy nitondranam-bavaka atsika tamin'ny herinandrom-bavaka natao tamin'ny voalohany janoary hatramin'ny androany 7 janoary. Antsika rehetra, antsika menakavy, mpiray fanantenana sy ny mpiray dia sy ny namana rehetra. Azo fitiana toy izao zany. Jesosy Kristy fanantenany voninahitra. Jesosy Kristy loharan'ny fanantenana. Jesosy Kristy no antony fanantenantsika. Fanantenana ho vato fantsika ho atsika ahazoana fiadanana sy fahasambarana. Ka na ao anatin'ny fahasairanana aza dia mbola anatena sy toky hatrany amin'i Jesosy Kristy tompontsika, mpamonjitsika, mpanolo-tsaina antsika, Andriamanitra mahagaga, mpanjaka ny voninahitra isika. Ka isika rehetra mbola noho ny asa amin'ny fanantenana. Ka toy ny miaramila mandray baiko miaramila Kristy, mijanona, mifanatrika, ndao hiasa ny tany vaovao, amafy ka natena hijinja vokatra tsara. Dia fanahy maro ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny saha fahasalamana eto Madagasikara eto amin'izao toy izao. Sehatra rehetra koa fa tsy ny fahasalamana ihany, sehatra rehetra eto Madagasikara sy any aparany tany ho tanteraka amintsika tokoa ny izany. Misaotra tompoko. Dia mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha hideran'Andriamanitsika miaraka amin'ny mpanao salamo 520 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 no etsintsika hideran'Andriamanitra. Salamo 520 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 manao hoe: amin'ny anaran'ny Tompo, aminao Jehova no nandratako ny fanahiko. Andriamanitra ianao no itokiko, aoka tsy homenatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavalo aho. Eny, tsy hisy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no menatra. Amen. Hira feno fiderana anao izay hitantsika ao amin'ny FMK
70. Izarirayo misatanawe Nulisua sese Zena papinawana misatanawe Misatanawe Zai fantabinawe Niderana nuwe Tinisauta minaranawe Iyapalinanu Idwase unaye Kamsatanawe Rainayo Misatanawe Zai fantabinawe Niderana nuwe Tinisauta minaranawe Iyapalinanu Idwase unaye Kamsatanawe Rainayo Itinginanaachan Uratulujawanay Misatanawe Pane upisaurana Unyarahanan Dihirang Satanawe Misatanawe Zai Fantabinawe Niderana nuwe Tinisauta ninaranawe Iyapalinanu Idwase unaye Kamsatanawe Rainayo Misatanawe Zai Fantabinawe Niderana nuwe Tinisauta ninaranawe Iyapalinanu Idwase unaye Kamsatanawe Rainayo Ififangkatiavana Nunatulujawana Misatanawe Tanterainayachan Zaniafatawiza Misatanawe Misatanawe Zai Fantabinawe Niderana nuwe Tinisauta minaranawe Iyapalinanu Idwase unaye Kamsatanawe Rainayo Misatanawe Zai Fantabinawe Niderana nuwe Tinisauta minaranawe Iyapalinanu Idwase unaye Kamsatanawe Rainayo Kamsatanawe Rainayo Kamsatanawe Rainayo Vavakantsika riavana Andriamanitra Andriamanitra ianao Andriamanitra lehibe Andriamanitra tsy toa mahefa ny zavatra rehetra manana ny fahefanana ny an-danitra na ny ety an-tany sotranao zay ny fitantananao ny fiainanay tamin'ny taona 2020 tenao tokoa manao hoe fahasoavana miampy fahasoavanao no natoy izao anay dia misotranao zay fa Andriamanitra miay anay ianao araka ny teninao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany misaotra tompo misaotra ny taona vaovao izay omenao anay ary midera sy mankalaza anao koa zahay ary mametraka izao fitombavaka izao eo ampelantananao fanamasinao no aoka hiasa aminay tsirairay aby na ny hitondra ny teny zany na koa ny hitarika an'izao fotoana izao dia amin'ny anaranao Jesoa nanaovana izany vavaka izany amen.
ireo zay manatenanao na olevon'azy izao tontolo izao ny teninao tsy miova fanadresy anao koenanye hatoky anao zaha hitazonanay ny teninao ranaro sitrakandriamanitra ufa maringana zay aterana sa niteninao ritompo tena haina ivelomany vahoaka tianao no sitraninao ny rofiny rehetra ezay no dimary tena tsanganao koenanye ho tianao zaha ho sakafona ny teninao tianao no sitrakandriamanitra uana ivelomana manakisa eny ary tonga anatin'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra isika ary dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano ho any amin'ny fiarakodia izay miaino amin'izao fotoana izao indrindra ao anatin'ny saina sy ny fotsika tsirairay avy. Ny afatr'Andriamanitra izay iarahantsika amin'ity anio ity dia afatra fohy ary tsy hijanona ao amin'ny ataontsika hoe ilay tenin'Andriamanitra efa famakina ho isan'andro fa iova kely ny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika amin'ity anio ity ary izany no ahatonga antsika hanao hoe ohatra tantara reny no entintsika ampatsiahivina amintsika ny amin'ny hoe ny amin'izao fotoana izao ny FMK mitondram-bavaka manokana ny amin'ny resaka sehatry ny fahasalamana ary dia mahatsiaro tsy ny eto Madagasikara ihany fa ny maneran-tany amin'izao fotoana izao dia mahatsiaro fa misedra olana izao tontolo izao no ny amin'ny valana aretina ilay tsimoka aretina coronavirus. Manana anjara be dehibe isika ao anatin'ny mpitsabo-pino kristianina ary dia izay no hitariako ny sainao amin'ity anio ity anokana fotoana fohy isika andraisana ny hoe inona raha ny tena sitrapon'Andriamanitra manoloana an'izao ady mafy atrehatritsika izao. Tantara efa nisy tany aloha tany no isariako ny sainao. Asa raha tadidinao fa tamin'ny andron'ny Paska tany Egypta tantara zany ary na mijery en'ireny sary mihetsika Jésus de Nazareth reny ary tsika nijery en'ireny hoe 10 commandements ireny isika dia mahatadidy fa nisedra olana ny zanak'Israely tany Egypta. Nisy fotoana hoe andalo ny anjely ny fahafatesana dia mampatsiahanao ny andron'ny Paska zany. Angamba gaga ianareo hoe inona ry ity dadamanitra taona vaovao Paska sady no eritreretin'eto. Ary marina izany tompoko ny fahaterahan'ny tompo izay nolalova antsika ny fankalazana azy farany teo dia tsy afa-misaraka amin'ny Paska nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana nandraisantsika fanasitranana ny amin'ny aretina rehetra, nandraisantsika fahavelomana dia ampatsiahivoko ilay tantara kely. Dia ho raisintsika tokantrano anankiroa tany Egypta tamin'izany fotoana izany. Nisy afatra nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely satria andalo ny anjelin'ny fahafatesana nisy tebiteby teo amin'ny zanak'Israely tany Egypta no niseho ny tantara. Inona ny tebiteby? Ho fatony ny lamatoa raha tsy vita ara-dalàna izay toromarika sy baiko nomen'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ary ny toromarika nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany dia ny hoe mitedava zanak'ondro tsy misy kilemy ianareo. Dia ino no atsatsika? Ino no vonoina? Ary lay rahany no atao amin'ny tolam-baravarana sy ny tatao-baravarana dia midira ao amin'ny efitranonareo tsirairay avy. Raha fitiniko dia tahak'izay no fisehoan'ny tantara tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa tafiditra ao amin'ilay efitrano tsirairay avy ianareo dia ataovy ilay finanana an'ilay zanak'ondro tsy misy kilema rehefa
avy nandrahoana tamin'izany fotoana izany tsy nandrahoana tahaka ny fanaontsika amin'izao fotoana izao hoe nakavilany de nasiana rano de nataotao de fa natsatsika tamin'izany ilay zanak'ondry tsy misy kilema de nohanina ary tamin'izany raha ny anisany anankiray nanaitra de ny hoe rehefa mihinana azy ianareo de hohanina maika tahaka ny efa andesa ady satria efa ny fehezina ny kibo nasiana kapa ny tongotra nentina ny tehana izany hoe vonina andesa ady satria fandalovana tamin'izany fotoana izany fa voalaza ny tenin'Andriamanitra tokoa hoe raha andalo ny anjely ny fahafatesana ka vitanareo lay marika ny am'tolambaravarana ny amin'ilay rano zanak'ondry sy ny amin'ny tataom-baravarana de tsy ho faty akory ny lamatoa ao aminareo fa tokantrano roa samy hafa tamin'izany fotoana izany tompoko no nisy tany Egipta lay tokantrano voalohany tokantrano nisy tebiteby na efa vita ary lay rano zanak'ondry natao teny am'tolambaravarana sy ny tataom-baravarana mbola nitebiteby ny tao atokantrano anahoana ihany ty alina ity satria andro alina ny nandalovan'izany anjely ny fahafatesana izany ary tamin'izany indrindra no raha azontsika nametrahana fanontaniana ny olona nanao hoe inony ty mampikoropaka sy mampatahotra anareo mety amaly izy ny anao hoe ka ny anjely ny fahafatesana no andalo e de isika mety hiteny aminy hoe fangatsy efa natao zay zavatra rehetra tokony atao tsy isy ny tebiteby valiny matetika azo de ny hoe efa natao ihany zany efa natao lay zanak'ondry tsy misy kilema ny vonoana efa natao lay raha am'tolambaravarana sy ny tataom-baravarana fa mitebiteby iza nahita zay andalo amin'ty aliny ity de tahaka izany tsika amin'izao fotoana izao misy karazan'olona tahaka izany any tokantrano any mitebiteby na efa petraka mandrakariva arany hoe tahaka izao no ataontsika hiarovan-tena amin'ty aretina coronavirus ity ndao alaina sarisary ohatr'izany mba azahoantsika azy ara-talàna hoe inona raha ny tokony ho atao tsotra ny afatra mbola misy tokoa no mitebiteby fa misy tokantrano anankiray zany tokantrano anankiray zany de nresantsika tao hoe niditra tao aminy zany tsika mba nanontany azy ny hoe ary nareo to tsisy maninona to mihira fiderana fa nga tsy fantatrareo fa andalo amin'ty aliny ity ny anjely ny fahafatesana ary de amaly ny olona amin'izany tokantrano zany ianao hoe fantatray tokoa fa andalo ny anjely ny fahafatesana ary voalaza fa raha tsy navita lay marika any am'totao-baravarana sy ny tolam-baravarana ilay rano zanak'ondry na fafy teny de ho fatiny lamatoa saingy efa vita anay reny ary zany ny mampitombo-tsaina anay amin'izao fotoana izao de misy tahaka an'izany tokoa amintsika izao manoloana ny aretina coronavirus misy milamin-tsaina misy manaraka amin'ny fepetra de tsy mitebiteby raha ho anontaniako aminao ny aminao hoe nanahoana zany rehefa vita lay fepetra na nitebiteby ny tao atokantrano na tsy nitebiteby fa natoky an'Andriamanitra zao ny tadidio tsara fa samy voavonjy ilay tokantrano anankiroa satria ny antony tsotra ihany efa navita lay fepetra na ny raha an'Andriamanitra zay tokony ho tanterahana ka no tanterahany zany na ny tebiteby na ny lamin-tsaina samy voavonjy saingy zao nanana tombon'lay ny hira fiderana nanana tombon'lay natoky an'Andriamanitra navita lay fepetra ny arahana amin'ny fanaikena de tahaka izany ny fiainantsika amin'izao fotoana izao tompoko mahatsiaro ireo havana maro samihafa manerana nyity tany ity ny eto Madagasikara ary indrindra ho atsika kristianina mbola be deaibe no miroro saina amin'izao fotoana izao anahoana ihany ny rampitso ary misy ara-mieritreritra ny aminao hoe raha atory amin'ty aliny ity ve ifo maraina ihany sa ho tapitra eo ny andro de hoy aminareo arao ny fepetra satria ny tenin'Andriamanitra mametraka tsara mihitsy ny aminy hoe na inona angatahanareo amin'ny anarako de ataoko aminareo zany fa miteny izy ny hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko lay tenin'Andriamanitra mpitoerina ty anatintsika zay ny tokony ho banjentsika mandrakariva eto de matsiaro ireo olona marary amin'izao fotoana izao mitebiteby fanontaniana mipetraka ny hoe tsy ho jerentsika tsony ny aminy hoe vita vaksiny ve sa tsy vita vaksiny nanaraka fitsaboana sa tsy nanao an'ilay fepetra sakana tsy tompoko tsy izany no hiaditsika hevitra amin'izao fotoana izao fa tsotra ny afatra enoy ny feo fieritreretana
lay feon'andriamanitra miteny amintsika tsiraray avy alao ny fitebitebena ny anaty fa apatsehivoka anao fa ilay Jesosy Kristy tonga tetỳ ambonin'ny tany raha nahita jamba dia samy nanana ny tsabony azy ireo jamba reo. Na dia ho jerentsika any amin'ny Marka 9:9 ny any amin'ny Jaona 9:7 jamba roa samy hafa tompoko fa samy nanana ny tsabony azy. Jesosy ny nanasitrana teto. Apatsehivoko aminao ve fa lay jamba anankiray ao Marka 9:9 ane ka nororan'ny tompony masony dia nametrahany tanany dia nanontaniana hoe mahita ve ianao? Mba jerevo kely lay tenin'Andriamanitra. Fa le re amin'ny Jaona 9:7 dia hitantsika mihitsy ilay Jesosy nandrora tamin'ny tany dia nylalao nanao fotaka, ilay fotaka ny naosiny tamin'le mason'ilay jamba ary nyteneniny tamin'izany fotoana izany mandehana amin'ny ary amin'ny ranony Siloama ianao dia sasao ny masonao dia ahiratra ianao. Fomba samihafa ny entin'Andriamanitra ny tsaboana tompoko. Amintsika amin'ny teny izao manana fomba maro samihafa entina hitsaboana ary zay no angatahana amintsika menakavy manao hoe arao ny fepetra. Marina tokoa fa misalasala ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny manao hoe sao dia tsy sitrapon'Andriamanitra dokotera. Dadamanitra sady mpanompon'Andriamanitra no miteny eto no dokotera ihany koa satria avy amin'Andriamanitra izany. Ary ilay ositra nataon'Andriamanitra no asa iko miteny aminao manao hoe arao ny fepetra. Matoky an'Andriamanitra dia ho hitanao fa hiadana isika ho lavitry ny aretina araka ny tenin'Andriamanitra. Anaraka hira anankiray aloha isika ary ao aorianan'izay dia hiverina aminao indray aho. Rehefa misaina ny famindram-pony Jesosy aho sy izay rehetra nataony tamiko ka te hiantso mafy aho hoe haleloia isaorako azy ny famindram-pony. Rehefa misaina ny famindram-pony Jesosy aho sy izay rehetra nataony tamiko te hiantso mafy aho hoe haleloia isaorako azy ny famindram-pony. Rehefa misaina ny fitiavan Jesosy aho sy izay rehetra nataony tamiko ka te hiantso mafy aho hoe haleloia isaorako azy ny fitiavany. Rehefa misaina ny fitiavan Jesosy aho sy izay rehetra nataony tamiko ka te hiantso mafy aho hoe haleloia isaorako azy ny fitiavany. Rehefa misaina ny fitarian Jesosy aho sy izay rehetra nataony tamiko ka te hiantso mafy aho hoe haleloia isaorako azy ny fitariany. Rehefa misaina ny fitarian Jesosy aho sy izay rehetra nataony tamiko ka te hiantso mafy aho hoe haleloia isaorako azy ny fitariany. Ewa ewa
Isaranjanahary na miaina fô na miamfamijapony na miamfititany na miampafitahiny ndraiky fahasoavy tereko izy tompo tereko izy zao zao tsy tana zao hialahoany zao tsy tana zao hialahoany halleluja 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 Rehefa misaina ny fiarovan-tsy sosial sy zay rehetra nataony tamiko ka te hiantso mafia hoe halleluja isaorako azy ny fiarovany rehefa misaina ny fiarovan-tsy sosial sy zay rehetra nataony tamiko ka te hiantso mafia hoe halleluja isaorako azy ny fiarovany halleluja 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 marina tokoa ny volazan'ny tonikira tamintsika teo fa rehefa tena misaina fitiavan'i Jesosy tsika dia hitantsika zany hoe fitiavany atsika zany na dia mpanota azy. Ny afatra manaraka ampitaina amintsika dia ny hoe ampafantarina fa ny mpitsabo dia mikely aina amin'izao fotoana izao. Tsy mijery tany malemy anorenam-pangady, tsy mieritreritra ny ankohonany, tsy mandinika ny amin'izay everina fa fahasairanana ao an-tokantrano, fa misehatra ny amin'ny fitsaboana ny marary eny amin'ireo toeram-pitsaboana maro misy eto Madagasikara. Mahatsiaro manokana azy ireny isika, ary ao anatin'ny fahatsiarovantsika ny asan'ny mpitsabo no iresahako kely aminao fa misy tokoa anie ka miasa te ahita n'izany Andriamanitra zany ireny mpitsabo ireny, fa tsy manam-potoana hipetrahana na dia ny andro alahady na ny sabata azahoana mandeha mahontsy fotoam-bavaka azy. Tsy nanana rea sanandro tsy maintsy miatrika ny marary eny amin'ny toeram-pitsaboana. Tahaka nyity lehilahy anankiray mpitoka-monina mohanina ozintsika. Raha averiko aminao ny tantaran'izay mety efa heninao dia tahaka an'izao ny tantaran'ity mohanina ity. Ilay mpitoka-monina mivavaka, mba nisy fotoana izy naniry mandrakariva hoe raha mba mahita ny tavan'izany Andriamanitra zany aho. Zany ny fandriana isanandro ary ny asany isaky ny maraina vao mifoha izy dia tsy maintsy mitetika mofo ho zaraina amin'ny malahelo. Zay no ataony isanandro. Efa misy tonga amin'ny mofo hoentin'ny namany apetrany eo aminy dia izy no mitetika azy ka manao azy ao anaty arokely maromaro. Dia mandeha mivoaka ny trano izy rehefa midimy maraina misandratrandro iny. Dia mivoaka ny tokantrano izy. Ary rehefa mivoaka ny tokantrano, lay tokantrano tamin'izany fotoana izany tsy nataontsika hoe mitoka-monina zareo dia manana ny efitrano manokana ny tsiraray avy. Mivoaka izy misy fotoana ary izy mivoaka andeha hizara an'iren'ilay mofo ho an'ny malahelo. Dia malahelo am-panahy ihany manao hoe za ty mikarakara saingy mbola tsy nahita an'ilay Jesosy na mbola tsy nahita an'ilay Andriamanitra. Zay foana mifandriny. Indray andro ny fomaraina izy nitetika ny mofo izy, ary ny zavatra nahagaga dia izao nisy mazava be tery amin'ilay varavarankelin'ny efitrano misy azy. Ary tonga saina izy tamin'izay nieritreritra hoe lay hazavana tonga tena ho tonga iseho amiko ilay Andriamanitra. Dia nefa izao ny zavatra tao anatin'ny saina, za tsy maintsy hivoaka andeha hanatitra an'ireto tapa-mofo izay efa voasokajy ao anaty arokely ho an'ny malahelo. Dia lasa izy tsy nieritreritra ny aminy hoe lay mazava iresaka aminy rehefa avy eo, fa nandeha izy nivoaka ny tokantranony, nandeha nizara n'ilay mofo tany amin'ny malahelo. Rehefa miverina avany izy satria matetika adiny 2, adiny 3 izy ihany, dia tafaverina tao amin'ilay efitrano misy azy.
ary akory ny agagany fa mbola teo lay azavana voaka very amin'ny varavarankeliny. Ary nisy feony teny taminy tahaka ny tantara ihany izy ity. Lay feony teny taminy nanao hoe raha nijanona teo ianao a de lasa, fa nataonao ny asanao a de niandry ianao teto a. Ary zay feo eniny, ary de resy lahatra izy fa niandry azy lay Andriamanitra ny eritrereto no tediavina isan'andro isan'andro de niona taminy. Ho antsika mpitsabo amin'izao fotoan'izao, mahatsiaro fa be adidy, mahatsiaro fa matetika raha misy amin'ireo namantsika mbola manana fomba zay tsy mendrika, tsy mahamenatra milazan'izany, makamaka ny fanafodiny marary, tsy manao ara-dalàna ny asa fitsaboana fa manao an'izany ho alasa fay, ary nanjary tsy asa fitsaboana fa asa fitediavam-bola. Misy zany re tompoko, ary tokony hampieritreritra antsika menakaviny amin'ny hoe ndao mba hoentina mbavaka ny mpitsabo, fa tsy mpitsabo kristianina ihany, fa mpitsabo manerana n'ity Madagasikara ty mba anana lay zotom-po hiasa tsy amitahotra ka tsy anatena na vola na arena, fa eritreritra kosany amin'ny hoe fahasalamana hifampizarana. Tahaka nyty moanina ty ihany de mandrisika anareo zahay, ry mpitsabo namana, ry mpikarakarany marary, tanterao ny asanao satria asa lehibe ho an'ny olona rehetra io. Fa azadiny fa ho ilay tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny anak'Andriamaso ianao de tsy ho ataony tsinotsinona akory. Mpanompoka efa nofidiko izy izy, tsy mba ho ariko. Ary zay mahatonga hiteny aminao amin'ny teny ity hoe manana anjara ianao mikarakara ny marary eny amin'ny tobim-pahasalamana rehetra. Fa ho an'ireo lay mbola manana n'lay indro kely hoy ny mpandrafitra, mivavaka ho anao zahay, mba hiovanao ka ahatsapanao fa tsy ho tombotsoan'ny tena no tediavina amin'ny fotoana fahasarotana tahak'izao, fa ny tombotsoan'ny marary sy tombotsoan'ny firenena. Mamenatra ny maheno ny olona miteny ratsy mandrakarivany aminy hoe mpitsabo zay tsy manao ny asa ny ara-dalàna fa manao zay tsy tokony ho atao, ary na milaza azy ary mahamenatra hoy ny voalaza ny soratra masina. De tiako no miresaka aminareo amin'ny teny ity manao hoe eto mbavaka ny mpitsabo, eto mbavaka ny mpikarakara marary, satria ilainy zany ary fotoana tahak'izao no ahafahantsika mitondram-bavaka azy. Ao anatin'ity hira ity no eritreretantsika tsiraray avy indray manao hoe ahoana ara zany ny andrasana amiko, inona no andrasana amintsika tsiraray mieno amin'izao fotoan'izao, hitondram-bavaka an'ireo mpitsabo zay sahirany eny amin'ny toeram-piasany, tsy mahita ny ankohonany, tsy tonga ny tokantrano raha tsy roa na 3 andro, ary raha tonga ny tokantrano ary tsy afaka miona ny vady aman-janaka satria tsy mahazo miaroaro amin'ny olona ao an-trano ny olona mitondra aretina avy any amin'ny hopitaly, ary tafiditra amin'izany reny mpitsabo namantsika reny. Matetika mitokana hevitra satria maninona matahotra sao ifindran'ny aretina hoentina avy any amin'ny hopitaly ny ao an-tokantrano. Zay le tahotra kely saingoya amina hoe enotsika ty hiry ty ao aorianan'izay hivavaka ho azy ireo isika.
eny ary minao fa samy efa hitady fihavanana tamin'ilay Andriamanitra isika mianakavy ary dia hivavaka isika manokana vavaka manokana ho an'ny mpitsabo rehetra ny ministera fahasalamana ny FMK manokana tsy adinontsika satria miasa mafika mitondram-bavaka na andro na alina ary zany no ifalitsika amin'ity ity mbola manana fotoana ahafahana mifampitondram-bavaka vavaka isika tovoka ry tompo Andriamanitra tsara indrindro makasitraka anao zay no ny mbola napatsiahivinao fa manana fotoana ahafahana miona aminao ary tsaronay mandrakariva fa betsaka ny asa ny tanterahanay tsy ny eritreretinay fa niteraka olana teo amin'ny fiarahamonina nisy anay nataonay atsirambina ireny fa saingy amin'ity an'io ity dia mitondram-bavaka izay tompo mba hanatanterahana ny asan'ny fitsaboana na eny anivon'ny hôpitaly na eny anivon'ireny tobim-pahasalamana fototra manerana ny nosy ireny mba ho anjakan'ny fitiavanao ary mba hisin'ny ataontsika hoe fitsaboana manantona vahoaka izay indraindranay amin'izao fotoan'izao ny amin'ny hoe fitsaboana manandratra ny maha olona dia mba ahatsiaro amin'izany ny mpitsabo rehetra eto Madagasikara marobe ireo mpitsabo tompo misedra olana amin'izao fotoan'izao marary miditra hôpitaly ilay mitsabo indray no mila fanasitranana dia mitondra-bavaka an'ireo namanay marary zahay ary misy amin'ireo namanay miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoan'izao eny amin'ny hôpitaly tratra ny aretina misy fahasarotana ny amin'ity coronavirus ity mitondra-bavaka azy ireny zay tompo mba ametrahanao ny tananao ka hidiran'ny fahasoavanao antatiny sy ho amin'ny ankohonany tsy adinonay mivavaka manokana tompo ho an'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka satria antsoina andro dia andro antsoina alina dia alina raha mety ny atao matetika tsy mahazo sitraka raha tsy mety ny atao to mahazo ny nanjary sakafo isan'andro ny tabataban'ny olona any anatin'ny Facebook tompo Andriamanitra tsara indrindro apetraka aminao ny mpitantana rehetra ao amin'io ministera io mba ho vanginao ka ametrahanao ny teninao dia hitenenanao ny aminao hoe aiko ny fikelezanao aina tahaka an'izay nataonao tamin'ireo fiangonana maro samihafa no lazaina tany amin'ny bokin'ny apokalipsy any dia mba ho apatsiahivinao azy fa ianao no mifidy azy hitsabo ny malagasy amin'ity an'io ty koa ny hitondranay vavaka manokana ho an'izay mihaino amin'izao fotoan'izao na izy na izy mba hatsiaro fa mafy ny adin'ny mpitsabo mila vavaka ny mpitsabo ary indrindra mila fanohanana amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia mihitsy sy mahatoky izay tompo fa mihaino vavaka ianao araka ny teninao manao hoe na aiza iangonandrona telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho ny tsirairay avy na any ambony fiara na any ampandriana amin'ny hôpitaly na any atokantrano ny tompo maheno izao fotoana iarahana izao dia ho tonononao amin'ny mandrakariva amin'ny fiadananao dia hitondra fahasalamana ny fahenona izao fotoana ny arahantsika tamin'ity an'io ity izao amarino ny asanay tompo amarino satria ianao ny tompon'ny fahamarinana ary zay rehetrarehetra lazainao dia tsy maintsy ho tanteraka dia mihitsy sy mahatoky izay tompo fa ombanay sy tantana anay mandrakariva ianao
fa Jesosy no mombana. Utsaronao lalandavako reo marary marobe, ianao no rano velona anome anazy re. Manosoa ony tompo sanomakyo azona, koa aza manana ia fa Jesosy no mombana. Hoanao mandray ilay Jesosy ilazao ranamana, tsy toyany no ilananao fa mizao tontolo iza. Manosoa ony tompo sanomakyo azona, koa aza manana ia fa Jesosy no mombana. Raisoara ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: hitay anao ane Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Ireto aby no mpandray anjara tamin'ny fitompivavahana zay nisy teo ry havana. Tao ny Dr Rakotoary Vony manitra zay tale fampiroboroboana ny fahasalamana ary mpikambana ao amin'ny fiombona amin'ny mpino mpitsabo kristianina. Tao koa i Dr Ratsifa Soamanana Lala, filohan'ny FMK nasionaly, ary Andriamatora Rakotoary Jean Rodson Davida zay ao amin'ny département Vavaka FMK. De misaotra ry havana. Zarazarana samihafa ny famezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Ny anankiray famezam-pahasoavana oenty manasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany. Vavaka sy fampahirezana iarahana amin'ny fiombonan'ny mpino sy mpitsabo kristianina FMK eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.